an'Andriamanitra lehibe isika fanomen'Andriamanitra tomponandro velomana ka natratra ty andro androany ity. Nous remercions le Seigneur car il nous a donné un nouveau souffle de vie et nous sommes là aujourd'hui. Mino isika fa amity andro androany ity dia hiaraka amintsika Jesosy. Nous avons foi qu'aujourd'hui Jésus sera là avec nous. Ary rehefa eto Jesosy dia izy zavatra lehibe ho ataony amin'izay rehetra tonga eto. Et comme il est là ce matin, il y aura de grandes choses qu'il va faire pour tout Zay ce rehetra qui est mino présent. dia angatahako hiteka mafy be ao an'Andriamanitra Que tous izy. ceux qui croient acclament fort pour le Seigneur. Andao militeka mafy any isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Manarak'izany dia manotra ny araba ho anareo rehetra tonga eto. Et puis nous saluons tous ceux qui sont présents. Arabaina toy izany ianareo zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne. Nous saluons aussi ceux qui suivent le culte en ligne. Zay rehetra ataon'Andriamanitra aminay eto dia mino ianareo fa ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa any an-tokantrano any. Ce que Dieu va faire ce matin avec nous ici, Dieu le fera également là où Fisaorana vous êtes. an'Andriamanitra satria hanao zavatra lehibe izy dia mbola hiteka ihany isika rehetra. Remercions le Seigneur en l'acclamant encore plus fort. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao avy hatrany dia atao vavaka amin'ny teny frantsay. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier ensemble. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Nous vous remercions ce matin car vous nous avez donné un nouveau souffle de vie. Vous nous avez conduits ici afin que nous puissions vous célébrer, afin que nous puissions vous servir. Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains. Que ta gloire se manifeste ce matin, que de grandes choses se manifestent dans toutes les vies des personnes qui ont choisi de venir ce matin. Seigneur, que toutes les personnes qui vont prendre la parole ce matin soient bénies de toi, que tous les mots viennent de toi et que toutes les choses que l'on va faire ce matin viennent également de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous guides comme tu as guidé les enfants d'Israël dans le désert, afin que notre service de ce matin soit agréable à Dieu. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta force et remplis-nous de ton feu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Dia ho toizantsika zany zao fanompoana an'Andriamanitra izao Et nous allons poursuivre le culte. no zany aoka hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao. Alors, sers Dieu de tout ton cœur. Ataovy tahaka ny efa any an-danitra mihitsy isika rehetra tonga eto. Fais comme si nous sommes déjà au ciel. Any an-danitra misy fanompoana vokatry ny fo. Au ciel, le peuple du ciel sert Dieu de tout son cœur. Dia androany ihany koa eto amin'ny toerana ety dia hanompo an'Andriamanitra vokatry ny fontsika isika. Et nous allons faire de même, nous allons servir Dieu avec notre cœur. Fa izany no akasitran'Andriamanitra. Car cela est agréable à Dieu. Ka rehefa akasitran'Andriamanitra isika dia azo antoka fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra. Et comme nous sommes agréables à Dieu, Dieu va faire de grandes choses pour nous. Anisan'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra zao eto ny fanasitranana. Parmi les choses que Dieu va faire ce matin est la guérison. Anisany ihany koa ny famahana olana. Dieu va également résoudre les problèmes. Ary ankoatran'izany rehetra zany hitondra antsika ho amin'ny fitahian'Andriamanitra amin'ny ty efa-bolana farany milony ny amaranana ny taona ity. Et en plus de cela, Dieu va également nous bénir durant les 4 mois qui vont terminer cette année 2024. Andao militeka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Dia ho raintsika ny mpitarika fiderana hanohy antsika amin'ny fampona ny tompo. Et nous allons encore acclamer plus fort pour la conductrice de louange qui va nous guider dans la louange. Acclamons encore plus fort pour Jésus et non pour les gens. Alléluia. Raha mbola afaka mitehaka ihany ianao tsy ho an'olona fa ho an'i Jesosy anie. Atao mafy ny tehaka ho an'i Jesosy ho fanomezantsika voninahitra anazy sady ho fandraisantsika an'i Jesosy izay efa eto an-toerana ity amin'ny fiamarana ity. Dia hikikika mafitsika hoe Alléluia. Alléluia. Manaraka izany dia fanomeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'ny tompo anie dia tononona amintsika tsiraray avy hatrany hatrany. Raiso ampinono zany amin'ny amen mafy be. Alléluia. Nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent en ligne. La grâce et la paix du Seigneur soient aussi sur vous. Amen. Amin'ity maraina ity isika dia anandratra an'i Jesosy sy ny anarany. Tsarovy fa ny anaran'i Jesosy dia mitondra fahefana eo amin'ny fiainan'izao sy ianao.
raha marary ianao ka raha mino ianao fanenaran'i Jesosy dia afaka hanasitrana anao dia ho sitrana ianao. Raha manana olana ianao ka raha mino ianao hoe ny anaran'i Jesosy no tononinao dia ho afaka amin'ny olana ianao dia ho tonga aminao zany satria maninona mahery ny anaran'i Jesosy. Ary zany Jesosy zany efa eto amin'ity toeranyity izy amin'izao fotoana izao. Efa teo izy tamin'ny maraina, efa hatry ny maraina izy teto. Tsy niala tato amin'ity trano fiangonana ity Jesosy fa mbola eto foana izy. Ary hikasika anao izy handray tanana amin'ny fiainanao izy ary hiasa eo aminao sy ny ankonanao sy ny tokantranonao izy. Raha mino an'izany ianao dia andaontsika ity tanana mafy hatrany ho fiderana an'Andriamanitra, ho fiderana Jesosy, ho fisaorana ny anarany. Alléluia. Ce matin, je tiens à te rappeler que Jésus est présent. Il est présent durant les cultes qu'on fait. Et son nom, on va le célébrer ce matin. Son nom qui nous donne autorité, son nom qui nous donne plein pouvoir envers les maladies, plein pouvoir envers les problèmes. On va élever ce nom. On va élever ce nom qui est au-dessus de tout nom. Les maladies ont des noms, les problèmes ont des noms, mais Jésus a un nom encore plus puissant que tous les noms qui peuvent exister dans ce monde. Karamety aminao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao. Ianao any tokantranoko, vous qui êtes en ligne, levez-vous aussi également. On va élever le nom de Jésus ensemble, le nom plus haut que tous les autres noms, le nom du roi des rois, le nom de l'alpha et oméga. Ataovy amponoana ity hira ity raha tsy hainao tononkira dia jereo eny amin'ny écran eny dia raiso amponoana izay teneny vavanao anatin'ny hira hoe zany anaran'izany mampandresy atsika, zany anaran'izany no andolian'ny lohalika rehetra satria tsara Jesosy alehibe izy. Halleluja. Jésus plus haut que tous les noms. Jésus plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Et nous allons déclarer qu'aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous le levons plus haut.
que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. da tsika te tanana mafy an'izany anarana tsara indrindra zany ho an'izany anarana tsy misy iotovirana fa tena tsara tena ambony indrindra amin'izao fotoan'izao tsika dia mbola anandratra n'izany anarana zany ihany anandratra ny anaran'i Jesosy sady hidera ny anaran'i Jesosy dia rehefa ataonao amin'ny finoana zany a dia tena hiasa tokoa anie Jesosy eo amin'ny fiainanao e. Misy fotoana ny mpanompon'Andriamanitra efa nambaran'izany tenin'Andriamanitra zany hoe rehefa mampiasa ny anaran'i Jesosy tsika arahana finoana dia misy fahefana zany. Dia andao tsika mbola anandratra amin'ny fiandrianan'i Jesosy ary hidera ny anarany satria izy irery any mendrika an'izany. Dahoara.
misandrata eo amin'ny fiainanay misandrata eo amin'ny tenanay misandrata eo amin'ny mombamombanay rehetra Jesosy Halleluja raha mety aminao dia tiako ianao anakipo masonofinao dia isainsaina ilay nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ny any an-danitra zao efa tena mideran'Andriamanitra amin'ny fanahiny rehetra amin'ny hainy rehetra ny zava-boary rehetra izay misy any an-danitra dia tiako ianao isainsaina hoe tahaka ny ahoana tokoa moa zany fomba hideran'ny any an-danitra n'Andriamanitra zany dia andao ihany koa isika anao arabaky teny tahaka izany iankohaka eo anatrehan'ilay avo indrindra tsy iza zany fa Jesosy tiako ianao tena hoe anadino an'ilay besoin-nao hoe tonga hivavaka mba handray zavatra eny mety zany kanefa tiako kokoa ianao hifantoka kokoa amin'i Jesosy kanefa tsy hoe hitady tambony ny antony hanomponao an' Jesosy fa tena hoe satria fantatrao fa mitady an'izany fanompona avy aminao zany Jesosy dia tsarovy fa ny zava-boary rehetra mideran'Andriamanitra fa izy aussi ianao no tsongainy manokana mba hidera azy manokana no hariny manokana mba hanambara fiderana azy manokana dia andaontsika hiteny hoe ianao Jesosy no avy indrindra ka mendrika ny fiderana ianao ary indro izahay miankohaka eo anatrehanao Tsy maintsy mitsatra ny olana tsy maintsy mandoalika satria mahery ianao Jesosy zavatra rehetra dia manaiky ny anaranao avokoa satria ianao no mpanjaka amin'izao rehetra izao ianao no mpanjaka zay ny mandraky izay Jehovah El Shaddai Andriamanitra ianao masandratra fa tompony tompianao zay sony fidera nafa mendriky indrindra ianao hitany sy lanitra miankohaka eo anatrehanao misy lanitra miankohaka ny voary manontolo mitsaokanao ny hery rehetra manaiky anao avokoa oui Seigneur car tu es tout puissant et ton nom est au-dessus de tout autre nom hitafiotra tsy maintsy manaiky anao ny olana rehetra olana tsy maintsy mandoalika satria mahery anao hery Jesosy rehetra dia manaiky anao ianao no mpanjakanay oui Seigneur tu es notre roi amen zay ny mandraky izay Jehovah El Shaddai Andriamanitra nous t'élevons plus haut Seigneur parce que tu es notre Seigneur tu es le Seigneur des Seigneurs reçois notre louange Seigneur ianao no mpanjaka
Jesús Yanonu Pazaka Zaini Majakiza Jehovah El Shaddai Hanjamanisa Yano Masajacha Fatupuni Tupiana Laisuni Fidera Nafamedi Kitijayana Nadotsi Kayara Kaivava Kanada Chan Jesus Avelao is in Sanda Chewa Mumba Mumba Norich Avelao is in Sanda Chewa Msiana no Yewam Sanako Yewam Nyasano Yewam Nyakuna no Avelao is in Sak Yewam Kaskan Msiana Norich. Laisse Jésus être élevé dans ta vie. Laisse Jésus pénétrer dans ta vie. Et laisse Jésus prendre toute sa place en tant que roi dans ta vie. Alléluia. Yanonu derana Jésus, ce chipansa kanayana. Yanonu Pazaka Zaini Majakiza Jehovah El Shaddai Hanjamanisa Yano Masajacha Fatupuni Tupiana Laisuni Fidera Nafamedi Kitijayana Yanonu pansaka. Yanonu Pazaka Saint Jésus, Zaini Majakiza tu es notre roi. Tout provient de toi. C'est de toi que toutes choses, toute création ont été faites. Tu es notre Dieu. Oui, Jésus. Ainsi, nous nous prosternons devant toi et nous t'élevons au plus haut. Nous t'élevons au-dessus de tout, sur le trône tout-puissant, parce que tu es digne de louange. Jason Fidera, fammente que é digne, Jaina. Resta un Fidera na fammente que é não. Resta Jesus é resta. Ao anatin'ny fanginana tanteraka dia tiako ianao aka conscience tokoa hoe mendrika tahaka ny ahoana tokoa zany Jesosy zany. Fa te hilaza aminao hoe mendrika mihoatra ny zavatra rehetra izy. Avy aminy no niariany izao sy ianao. Tamin'i Jesosy no niariany zavatra rehetra. Tamin'ny anaran'i Jesosy no nanaovan'ireo apôstôly asa mahagaga maro dia maro. Dia androany izany anarany izany no hoderaintsika ho asandratra tsika amin'izao fotoana izao. Mendrika ianao. Mendrika ianao, Jesosio, mendripidera. Ny anaranao rery ihany. Mbola hira izay hoe mendrika ianao. Mendrika ianao, Jesosio, mendripidera. Mbola nandratra ny feonao ihany, feona ihany izay. Mendrika ianao, Jesosio, mendripidera. Ny anaranao. Mendrika ianao, Jesosio.
famitrehan Jesosy dia mbola hira mafy any Jesosy ianao hoe mendrika ianao mendrika ianao Jesosy Samitsy tompo mendripiny ianao mendrika ianao mendrika ianao Jesosy mendripiderà ianarana sy leo zay Jesosy milaza ny fametrehana satria tena mendrika ianao mendrika ianao ny any an-danitra ara Jesosy tsy mety leo mihirahira fiderana ny anarana maika fa zahay aty amotany fa maika Jesosy hitrôtra izahay dia hira hoe mendrika ianao Oui Seigneur, tu es tellement digne, tu es digne de louange, ton nom est digne de louange et digne d'adoration. Entiko Jesosy amanenika vonatrao na tsy tamin'ny masonay azy zany indray dia fantatray fa eto fanatrehanao dia mbola hiry izahay hoe misandrata sois élevé Seigneur sois élevé sois élevé sois élevé Alléluia mendripiderà nianaranao no avoisandrata Fulina
manaiky anao zay Jesosy manaiky ny anaranao zahay manaiky ny herinao zahay manaiky izahay fa ianao no tomponay ianao no Andriamanitra velona ary miondrika tanteraka eo anaty ianao mendrika ianao mendrika ianao Jesosy mendripidera akipihany ny masonao amin'ity androandroany ity Gardez encore les yeux fermés. saintsainy fa tianao Andriamanitra N'oublie pas que Dieu t'aime. ary zany fitiavan'Andriamanitra zany no antony mahatonga anao mandray fahasoavana amin'ity androandroany ity. Et c'est grâce à cet amour de Dieu que tu reçois sa bonté aujourd'hui. saintsainy fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao. Imagine que l'amour de Dieu pour toi est très grand. ary eo kokosa ianao anompo azy amin'ny fonao rehetra. Alors toi, sers-le de tout ton cœur. ry tompoandriamanitra ranay izay ny an-danitro Notre Père qui es aux cieux, misaotra anao zay ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay. nous te remercions pour tout l'amour que tu nous donnes. misaotra ihany koa fa manalika ty fotoana ity ianao. Merci également car tu es là durant ce culte. anio fahasoavana lehibe aminay rehetra ianao androany. Tu vas démontrer ta bonté envers nous ce matin. zay rehetra marary toka eto dia osotranonao daholo. Tous qui sont malades ce matin, Seigneur, seront guéris. hovonjeny ho afaka amin'ny olana ihany koa zay toga eto. Tu délivreras également ceux qui ont des problèmes. ary manomboka androany Et à partir d'aujourd'hui, zay rehetra toga eto dia ho tahinao ao anatin'izao efa-bolana mialohan'ny amaranana ny taon'izao. que tous qui assistent au culte seront bénis durant les 4 mois qui vont terminer cette année. ho ataonao tokoa zany Andriamanitra. Tu vas exaucer cela, mon Dieu. tena ho ataonao zany. Tu vas réellement exaucer cela. misaotra ray malala Merci, Père amin'ny bien-aimé. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, amen. Amen. makatoerantsika rehetra. Prenez place. mampatsiaro anareo aho fa ny tanjon'Andriamanitra raha namonjy ny fanahintsika dia ny anome antsika ny fiainana mandrakizay. Je vous rappelle que si Dieu nous a sauvés, c'est pour nous donner la vie éternelle. tiako tsapanareo mihitsy mahazava-dehibe ny fiainana mandrakizay. J'aimerais que vous ayez vraiment conscience que la vie éternelle est une chose importante. mazava ny teny voalasan'ny baiboly jaona toko fahatelo andiny fahina ambin'ny folo hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra miheno azy fanana ny fiainana mandrakizay. Ce qui est écrit dans Jean 3,16 est vraiment clair. Car celui qui aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. ho anareo rehetra toka eto atao zava-dehibe aminareo zany fiainana mandrakizay zany. Vous tous qui êtes présents, faites que la vie éternelle soit pour vous une chose importante. satria rehefa tsy mahazo fiainana mandrakizay ny olona dia ny fahaverezana mandrakizay no miandry azy. Car si vous n'avez pas la vie éternelle, c'est la perdition qui vous attend. ataoko fa tsy ho any amin'ilay fahaverezana mandrakizay ianao fa ny rinao dia notoka somatsara any an-danitra any amin'ilay fiainana mandrakizay. J'espère vraiment que tu n'iras pas vers la perdition éternelle, mais tu iras vers Dieu, vers sa vie éternelle. noho zany manasa antsika rehetra ny tompoandriamanitra amin'ity androandroany ity. Alors Dieu vous invite ce matin aoka hitoetra ho tsy manatsiny eo anatran'Andriamanitra ianao mandritry ny androm-piainanao rehetra. demeurer sans tâche devant Dieu durant tout le reste de votre vie. amasiny ho an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Sanctifiez votre vie à Dieu. tena atokany ho an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Réserve ta vie pour Dieu. ary amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika dia aoka tsy hanota mihitsy ianao. Et comme nous sommes enfants de Dieu, ne péchons plus. na inona atakina devoly ito mananao anota aza manaiky anao fa toero amin'ny anaran'i Jesosy izy. Quelles que soient les attaques du diable, tu dois vraiment résister. matoky fa raha volona ho an'i Jesosy ianao dia anompanao dia hitahiranao hatramin'ny farany hatrany fiainana mandrakizay ny tompontsika. Et la foi, car si tu vas vraiment suivre Dieu, il te protégera et te donnera la vie éternelle. hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a
Nous allons prier en ce moment. ho amafisitsika ny fiainantsika fa ho an'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay. Nous allons vraiment consacrer notre vie à Dieu. Nous allons le confirmer. Andao hivavaka isika rehetra apetrao amin'ny fonao ny tananao. Nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur Sokafa ny vavanao. et parle. Na dia vaovao azy ireo toka eto Même- dia mivava amin'ny fonao rehetra. Même si c'est la première fois que tu viens, prie de tout ton cœur. Tena mivava amin'ny fonao rehetra. Prie vraiment de tout ton cœur. Matoka efa tianao Andriamanitra. Et la foi que Dieu t'aime vraiment. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Priez de tout votre cœur. Ho anareo zay ina tokantrano ihany koa dia manokana fotoana anaovana vavaka tahaka anay. Vous qui suivez le culte en ligne, réservez un moment de prière comme nous le faisons ici. Sokafa amin'ny vavanao. Parlez, utilisez vos mots. Zay rehetra ao am-ponao dia lazao amin'Andriamanitra. Dis tout ce que tu as sur ton cœur à Dieu. Indrindrindrindra fa ny hanim-ponao azy miaraka amin'ny famasinana. Surtout le fait de servir Dieu en sanctifiant ta vie. En toute sainteté. Mivava ianao mba ho isandreo olona aharitra hatramin'ny farany. Prie pour que tu sois parmi ceux qui résisteront. Matoka efa hiasa Andriamanitra androany. Et la foi que Dieu va agir aujourd'hui. Mangina daholo isika rehetra Nous allons maintenant garder le silence. iarahantsika manao ilay hira hoe ony iran'i Jesosy. Nous allons chanter ensemble Ô Nirani Jesus. Akipimo masonao anaty zany hira iarana manao zany. Gardez les yeux fermés durant le chant. Fa ny ran'i Jesosy no manadio anao. Car le sang de Jésus peut te Ny purifier. ran'i Jesosy no mampandresy anao. Le sang de Jésus peut te rendre victorieux. Matoka isika fa ho araka izany tokoa no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra toka Nous eto. avons foi que Dieu va agir comme tel sur nous. Andahoary iarahantsika manao izay hira izay. Nous allons chanter. Atsaka ny tananao anaty izany hira izany. Levez la main durant le chant Entinao maneho fa hira amin'ny fonao rehetra tokoa ianao. pour démontrer que tu chantes vraiment de tout ton cœur. No manadio ahy. Mbola verika ihany ilay hira izay. Chantons encore une fois. Amen. No mampandresy ahy. Onirane o.
no manafaka i. Andriamanitra ranay izay ny an-danitro. Notre Père qui es aux cieux, Anao izahay fiangonana. nous t'appartenons entièrement. Satria efa novidinao tamin'ny rano Jesosy. Car tu nous as rachetés par le sang de Jésus. Tena anao izahay. Nous t'appartenons vraiment. Koa tehirizy ho amin'ny fiainana madio sy masina izahay. Alors réserve-nous, préserve-nous et donne-nous une vie de sainteté. Hoe ho an-tananao mandrakariva izahay Andriamanitro. Nous sommes vraiment entre tes mains, Seigneur. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Merci au nom de Jésus. Misaotra Tompo. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao iroso amin'ny fitondranany fanatitra rehetra. Nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Zao no teneniko aminao a, mila manome amin'ny fonao rehetra ianao. Voici ce que je vous dis, vous devez donner de tout votre cœur. Fa zay manome amin'ny fony rehetra ary arahana finoana dia inoko fa ho tahin'Andriamanitra ny fiainana. Car celui qui donne de tout son cœur et avec foi sera vraiment béni de Dieu. Satria Andriamanitra efa niteny fa raha manome isika dia omeny. Car Dieu a déjà dit que si on donne, nous allons recevoir. Ary zay omeny atsika dia mihoatra lavitra no zay omentsika. Et ce qu'il va nous donner est beaucoup plus que ce que nous avons donné. Ary raha ny hita ao anatin'ny baiboly ny fanomezana no lalana anankiray entin'Andriamanitra mamany ny olana ara-bola. Et comme ce qui est écrit dans la Bible, donner est un chemin qui nous mène vers la résolution des problèmes financiers. Ka dia mitoana anareo aho mba tena anome amin'ny vokatry ny fonareo. Alors je vous incite vraiment à donner de tout votre cœur. Ety alohany ety moa zany a misy andreto boaty reto ahafahanao mitondra ny ampafolony izay nitahinanao. Devant, vous pouvez voir les 2 boîtes dans lesquelles vous pouvez apporter votre dîme. Eto alohana etony ihany koa dia misy boaty natao hanohanantsika ny émission amin'ny fahitalavitra. Et devant, il y a également une boîte réservée à financer notre émission télé et radio. Zay azonao atao dia ataovy amin'ny fonao rehetra. Ce que tu peux faire, fais-le de tout ton cœur. Andaontsika hanao hira anankiray ao anatin'izany mandroso isika dia avy eo tataza manokana eny atoerana fanatitra mahazatra. Durant cela, nous allons faire un chant et ceux qui apportent leur dîme peuvent avancer. Tout à l'heure, nous allons collecter les offrandes habituelles. Tao azy tompoko. Vous pouvez vous approcher. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Chantons ensemble, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Encore une fois, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la. La
si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 Datsika tanana mafy ho an'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Sady ho fandraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana izay anambarako tenin'Andriamanitra amintsika rehetra ho androany. Nous arrivons maintenant au moment où je vais annoncer la parole de Dieu. Fa mialohan'izay aloha andeontsika hanao hira anankiray mitondra ny lohateny hoe ry fanahy mpanazava. Mais avant cela, nous allons encore faire un chant de louange. Tiako anao hihira amin'ny folo rehetra mihitsy. Je vous incite à vraiment chanter de tout votre Ary cœur angataka amin'ny fanan'Andriamanitra mba hiasa ao anatinao amin'ny alalan'le hira iarahantsika manao. et demande au Saint-Esprit de travailler sur toi pendant la louange. Ry fanahy mpanazava. Jesus imitenena. Jesus imitenena alakani fumbana amina zaimana tena bazeri feuna fumara isimanai batsabu Baru
ho vakitsika ny baiboly Marka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Nous allons immédiatement lire ce qui est écrit dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Vakiko amin'ny teny malagasy, avy eo vakina amin'ny teny frantsay. On va d'abord lire en malgache, puis en français. Ary no niditra tao Kapernaum indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy dia fa tao an-trano Jesosy, ka dia tafangona maro ka tsy nisy itoerany intsony na teny anoloan'ny varavarana aza, ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa eo aminy, zay no lanjainy efa ta. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsan'ny vahoaka, dia nanesorany ny tafitrano itoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana zay nandrina ilay marary ny paralysisa. Ary Jesosy no nahita finoany ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavelany elokao. Ary nisy mpanorandalana sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana le ity no miteny toy izany. Miteny ratsy izy, iza no mahavela eloka fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nalala tao am-panany ka nieritreritra izany tao am-pony ireo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa? Inona moa no moramora kokoa? Ny manao amin'ilay marary ny paralysisa hoe voavelany elokao, sa ny manao hoe mitsangana beto ny fandrinao ka mandeha ihany? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela eloka. Dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, 1:12 sy 1:12, mitsangana beto ny fandrinao ka mody any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay, ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjony izy rehetra ka nakalasa an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zay toy zao izahay. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Verset 11. « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Mampahery be sady mampitombo ny finoana ny mandinika sy misaintsaina ny asa lehibe sy magaga nataon'i Jesosy tao Capernaum. Méditer les œuvres que Jésus a fait à Capernaum est très encourageant et augmente vraiment la foi. Lehilahy ray izay marary ny aretina paralysisa nijaly noho ny aretina paralysisa no nentina teo amin'i Jesosy ary dia nositrany Jesosy teny eo zany olo zany. Un homme qui souffrait de paralysie, c'est-à-dire qu'il était paralysé depuis très longtemps,
on a emmené chez Jésus et Jésus l'a guéri immédiatement. zao no ambarako amintsika rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity. J'aimerais vous dire à vous tous qui assistez à ce culte, mpanasitrana ny aretina rehetra Jesosy Kristy. Jésus est le guérisseur de toutes les maladies. Na aretina kely na aretina faran'izay lehibe indrindra dia azony Jesosy sy tranina avokoa. Que ce soit la plus petite maladie ou une grande maladie, Jésus peut les guérir. Satria ny ran'Andriamanitra rainy ho amin'izany izy rehefa tonga tety ambony tany. Parce que Dieu, le Père, l'a envoyé pour guérir les malades sur terre. Voalazany amin'ny asin'ny apôstôly toko fahafolany dia fahavalo amby telopolo. Il est écrit dans Actes chapitre 10, verset 38. Hoy ny baiboly hoe Jesosy izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanemasana sy ny hery ka mandehandeha manao soa manasitrana ny marary ary manafaka ny olona rehetra azo ny herin'ny démonie. Il est écrit que Jésus, qui était loin du Saint-Esprit et de la puissance, il va partout pour guérir les malades et délivrer les opprimés. Mbola mafisiko aminareo any zay teny zay. J'aimerais vous confirmer cette parole. Ny ran'Andriamanitra Jesosy mba hanasitrana ny olona marary mba hanafaka ny olona zay azo ny herin'ny démonie. Que Jésus a été envoyé par le Père pour guérir tous les malades et délivrer tous les captifs. Ary ny mampahery avana malala dia izao. Et ce qui est aussi encourageant, c'est que Mbola manasitrana Jesosy hatramin'ity andro androany ity. jusqu'au moment où l'on parle, Jésus guérit encore. Mbola manasitrana Jesosy satria izy no tsy miova ho maly san'io ary mandrakizay. Jésus guérit encore car il reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ataoko fa efa hainareo tsara ny voalaza amin'ny baiboly Hébreu toko fahatelo amby folo andininy fahavalo. Chaque fois que vous savez bien la parole qui est écrite dans Hébreu chapitre 13 verset 8, Hoy ny baiboly hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ka ny vaovao mahafaly fanampiny ambarako aminareo zany dia izao. Et la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que Eto Jesosy Kristy zay voalaza hoe tsy miova ho maly san'io ary mandrakizay. ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité est présent parmi nous. Miaraka amintsika eto Jesosy. Il est avec nous aujourd'hui, Eto afovoantsika Jesosy. il est au milieu de nous. Ny vavan'i Jesosy no efa niteny zany Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoapolo. Et c'est Jésus même qui a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, Voalazany hoe eto Jesosy. il est dit que Jésus est ici avec nous Izy mihitsy no teny an'izany. parce que c'est vraiment sa parole. Ary amin'ity androandroany ity satria eto izy dia hanasitrana zay rehetra marary tonga eto. Et aujourd'hui, puisque Jésus est parmi nous, il va guérir tous les malades présents. Naretina kely naretina goavana be androany tsy misy avahana isika rehetra fa hositraniny daholo. Que ce soit une toute petite maladie ou une maladie incurable, Jésus va tous les guérir. Amafisiko zany fa na iza ianareo tonga eto ka marary ary na inona ny herin'ilay aretina dia zao ihany hositraniny daholo tsika rehetra. Je redis que quiconque est venu ici ce matin, et quelle que soit votre maladie, Jésus va vraiment vous guérir. Noho izany aoka iomana isika rehetra zay marary andray fanasitranana androany. J'incite alors tous ceux qui sont malades à se préparer à recevoir la guérison. Dia hoy aho hoe inona ary lay retina mahazo anao? Et j'aimerais demander, c'est quoi ta maladie? Aretinao miaty ve? Est-ce que c'est une maladie de la foi? Aretinao vavony ve? Est-ce que c'est une maladie dans tes poumons? Aretinao amin'ny tsinainao ve? Est-ce que c'est une maladie dans tes intestins? Aretina diabeta ve? Est-ce que vous avez la diabète? Fivitosana any anatin'ny tenanao any ve? Ou vous avez une grosseur dans votre corps? Aretina vokatra ny famosaviana ve? Ou vous êtes malade à cause de la sorcellerie? Zany rehetra etra zany azon'i Jesosy sitranina avokoa. Jésus est capable de guérir toutes sortes de maladies. Noho izany amafisika any hoe miomana avokoa isika rehetra ny andray fanasitranana avy amin'i Jesosy. Je vous redis encore et encore, préparez-vous à recevoir la guérison venant de Jésus. Raha nanasitrana an'ilay lehilahy marary ny paralysisy izy dia hanasitrana antsika rehetra marary tonga eto. Si Jésus a pu guérir l'homme paralysé, il peut aussi te guérir aujourd'hui.
voalaza amin'ny baiboly ihany koa fa mpamaolana Jesosy. La Bible nous dit également que Jésus résout les problèmes. Jesosy mihitsy no efa niteny an'izao teny izao. Et c'est Jésus lui-même qui a dit cette Zao parole. no voalaza any amin'ny Matthieu toko fairaika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Il est dit dans Matthieu chapitre 11 verset 8. Ho Jesosy hoe 28. makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Makanesa ty amiko ianareo zay ao anatin'ny olana sy ny ady makotrakotraka. Venez à moi, vous qui traversez des difficultés ou des problèmes. Makanesa ty amiko ianareo zay matsapa fa very hevitra tanteraka. Venez à moi, vous qui ne savez plus quoi faire. Fa raha manatona ianareo ho Jesosy dia omeko fitsaharana. Car si vous venez à moi, dit Jésus, je vous donnerai du repos. Zay mihitsy ny teny nataony Jesosy. C'est vraiment la parole que Jésus a dit. Efa miaraka amintsika eto Jesosy. Jésus est déjà avec nous. Tsy mandanga izy. Il ne ment pas. Tsy mandanga izy. Jésus ne ment pas. Tena arak'izay nambaran'izay mihitsy no ataony. Mais il va accomplir ce qu'il a dit. Ianao nge ity tantara ity ilazako aminareo fa ny ran'Andriamanitra ray mba hamaolana Jesosy. Écoute un peu cette histoire pour vous dire que Dieu le Père a aussi envoyé Jésus pour résoudre les problèmes. Le nambarako tery aloha ny ran'Andriamanitra ray izy mba hanasitrana ny marary rehetra. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu le Père a envoyé Jésus pour guérir tous les malades. Fa mitindry mandeha ity indray dia ny ran'Andriamanitra ray izy mba hamany ny olana rehetra. Mais cette fois-ci, Dieu le Père a envoyé Jésus pour résoudre tous les problèmes. Ao amin'ny Jaona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fairaika ambin'ny folo misy tantara tahaka izao. Dans Jean chapitre 2 verset 1, il y a cette histoire. Ho vakiko aminareo izay tantara izay rehefa avy eo. Tout à l'heure, je vais lire l'histoire. Fa toy izao ny zava-nisy tamin'izany andro izany. Mais ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que Nanatrika lanonam-panambadiana Jesosy sy ny mpianany ary ny reniny. Jésus et ses disciples, ainsi que sa mère, ont été invités à un mariage. Ny lanonam-panambadiana fanaon'ny jiosy mantsy dia tahaka izao. Les mariages juifs se passent comme ceci. Tsy hoe ny ray andro na ny roa andro ny lanonam-panambadiana zay fanaon'ny jiosy fa mandritry ny herinandro na mandritry ny ray volana. Les événements du mariage des Juifs ne se passent pas juste pour un jour ou 2 jours, mais toute une semaine, voire même un mois. Ny ataon'jareo amin'izany dia ny miara-mifaly, miaraka mihinana ary miaraka misotro divay. Et pendant tout ce temps, ils se réjouissent, ils mangent ensemble et ils boivent du vin. Ary anisany tena henatra sy fahasambaraka raha ohatra ka lany aloha fotoana ny sakafo na lany aloha fotoana ny divay. Et c'est vraiment une honte quand il n'y a plus de nourriture avant la fin de la fête ou qu'il n'y a plus de vin avant la fin de l'événement. Nitranga ary ny olana tamin'ireto mpivady vao reto. Et le problème s'est manifesté à ces jeunes mariés. Tsy fantatra ilay mpivady vao hoe misy olanao. Les jeunes mariés ne savaient pas qu'ils rencontraient des difficultés. Fa Andriamanitra no mahafantatra hoe misy olana ato amin'ity lanonana ity. Mais c'est Dieu qui savait qu'il y a un problème dans cette fête. Mampahery baika ry avana ny mieritreritra hoe misy fotoana tsy fantatra hoe misy olana ho avy rapitso na amin'ny herinandro. C'est encourageant de savoir que toi-même, tu ne sais pas que tu vas être face à des difficultés demain ou dans le Kanefa futur. zany olana mahazo anao zany efa fantatr'Andriamanitra. Mais Dieu connaît déjà que tu vas rencontrer ce Ary problème. amin'ity androandroany ity efa vonin'Andriamanitra hamahan zany olana izany. Et aujourd'hui, Dieu est déjà prêt à résoudre ces problèmes-là. Ka rehefa nandeha ny fotoana dia hoy ny baiboly hoe lany ny divay. Et quand le temps passait, la Bible dit qu'il manquait du vin. Araky ny nambarako taminareo dia henatra sy fahafambaraka zany atao hoe lany divay alohan'ny amaranana ny fety. Et comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment une honte de savoir qu'il manque de vin avant la fin de la fête. Tao anatin'izany dia nahita ny renin' Jesosy hoe lany tokoa ny divay. Et durant ce temps-là, la mère de Jésus trouvait qu'il manquait vraiment de vin. Dia nanatona an'ireo mpikarakara ny lanonana ny renin' Jesosy. Alors la mère de Jésus s'est approchée des serviteurs. Dia hoy ny renin' Jesosy tamin'ireo mpikarakara hoe ataovy izay asain'ny mpampianatra ataonareo.
Et la mère de Jésus a dit aux organisateurs, faites ce qu'il vous dit de faire. ataovy zay mpanaovina anareo. Faites ce qu'il vous dit de faire. Dia tahorina zay a dia rehefa nandray Jesosy hoe lany tokoa ny divay. Après cela, quand Jésus entendu que le vin manquait, Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpikarakara feno rano sy. Jésus alors dit aux organisateurs, remplis le jar d'eau. Araka ny fomba fanao jiosy matsy a rehefa misy lanonana fety dia misy iny ao ivelany ao fanasana tanana. Car selon les coutumes juives, durant les fêtes, il y a déjà rempli d'eau dehors pour se laver les mains. Satria mialoany hidirana ao amin'ilay toerana misy lanonana iarana misakafo Parce qu'avant d'entrer dans la salle où il y a la fête, dia tsy maintsy misasa tanana ny jiosy. tous les juifs doivent se laver les mains. Kanefa gaga be ry zareo rehefa afaka andro vitsivitsy. Mais après quelques jours, ils étaient très étonnés Hoy Jesosy tamin'ireo mpanompo manao hoe feno rano ny sy. parce que Jésus a dit aux organisateurs, remplissez ces jars d'eau. Dia gaga ry zareo hoe fa maninona no fianona rano ray ny sy. Et ils étaient étonnés, pourquoi il faut remplir d'eau les jars? Fa ka misy vahiny vaovao ho avy eo. Est-ce qu'il y aura des nouveaux invités? Fa saingy efa nahazo teny ry zareo hoe ataovy zay asainy ataonareo dia nanao ry zareo. Mais puisqu'ils ont déjà reçu la parole qui dit, faites ce qu'il dit de faire, donc ils ont accompli cette parole. Dia rehefa feno rano ny siny dia hoy ndray Jesosy hoe tovozindray zany rano zany. Et quand le jar était rempli d'eau, Jésus a maintenant dit, puisez l'eau. Dia eto any amin'ireo mpikarakara zany rano zany. Et on mène cette eau vers les organisateurs. Dia rehefa voaray le mpikarakara le rano zay tsy fantany hoe rano inona ity. Et quand l'organisateur a reçu l'eau, il ne savait pas de quelle eau il s'agit. Dia hoy Jesosy hoe arosoy amin'ny olona rehetra ny rano zay eny an-tananareo. Et Jésus a dit, servez l'eau qui est dans votre main à tous les invités. Raha nahita izany le mpanompo dia gaga sy talanjona hoe fa inona ity. Et les serviteurs ont été étonnés quand ils ont vu cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Fa fambaraka marina ity. Nous avons avoir honte. Fa tsy divay intsony no aroso fa rano mangatsika indray. Car on ne peut plus servir de vin, mais on sert maintenant de l'eau. Dia ilay mpikarakara tamin'izay fotoana izay rehefa mitondra an'ilay rano mangatsiaka Et l'organisateur, quand ils ont apporté l'eau froide, dia mialohan'ny izarany an'ilay rano mangatsiaka amin'ny olona rehetra manatrika avant de servir l'eau froide à tous les invités, dia tena mpandianana izy no nisotro. et en route, ils ont goûté à l'eau. Dia gaga be mihitsy ry zareo satria divay tena faran'izay tsara no ho arosony. Et ils étaient très étonnés car ils vont servir le meilleur vin. Ary zany no antony natokany reto mpikarakara reto a nanatona ilay mpivady vao. Et c'est pourquoi ces organisateurs se sont approchés des jeunes mariés Dia hoy ilay mpikarakara hoe tamin'ilay mpivady vao manao hoe araka ny fanaony olona divay tsara no aroso aloha fa rehefa misotro be ny olona vao aroso ny ratsiratsy. Et l'organisateur s'est approché des jeunes mariés. Il a dit, pour les autres, ils servent les mauvais vins à la fin, mais pour vous, vous avez gardé le bon vin pour la fin. Tsy fantatro hoe tatakany ahoana moa ny tena fomba jiosy matokany hoe tsara aloha no aroso aloha fa rehefa misotro be ny olona vao ratsiratsy. Je ne sais pas trop pourquoi leur coutume, c'est de servir d'abord les bons vins au début et les mauvais vins à la fin. Angambany rehefa misotro betsabetsaka ny olona ka mialany le divay dia tapona rano. Peut-être que si les gens ils boivent beaucoup de vin et après quand le vin commence à manquer, ils rajoutent de l'eau. Angambany hoy aho zay no ataony zareo. Peut-être, selon moi, c'est ce qu'ils font. Fa tamin'ity indray mandeha ity gaga be le mpikarakara fa divay tsara no roso aloha kanefa tamin'ny mialony maranana ny fety dia mbola divay tsara lavitra no ny teo aloha no naroso. Mais cette fois-ci, l'organisateur était étonné car dès le début de la fête, ils ont servi un bon vin et quand la fête va se terminer, ils ont servi encore un meilleur vin. Zany rehetra ery zany no nitranga satria tao amin'ilay lanonam-panambadiana Jesosy. Tout cela s'est réalisé car Jésus était dans le mariage. Ary ny tena fotony
vaolana zareo nakatoa zay nasain'i Jesosy natao. Et la raison de leur résolution, c'était qu'ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit de faire. Riavana malala manaraka ty fotoana ity. Et chère Église qui assistait à ce Tena culte, mpamaolana Jesosy. Jésus résout vraiment les problèmes. Ka fa niandrasany aminao dia ianao makatoa zay lazainy. Mais Jésus attend de toi que tu obéisses à ce qu'il dit. Hoy reny Jesosy hoe ataovy zay asainy ataonareo. La mère de Jésus a dit, fais ce qu'il vous dit de faire. Fa Jesosy Kristy tokoa tena mpamaolana. Jésus-Christ résout vraiment les problèmes. Ary vaolana mahagaga no ataony amin'ny olona zay mino azy. Et il apporte des résolutions miraculeuses pour ceux qui croient en lui. Ity androa mbola misy tantara anankiray manambara fa tena mpamaolana Jesosy. Il y a encore une histoire qui nous prouve que Jésus résout vraiment les problèmes. Ao amin'ny katoko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fasivy no misy azay tantara zay. Qui se trouve dans Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Ndray andro nanarato Petera sy ireo namany. Un jour, Pierre et ses amis sont allés pêcher. Nanarato nandritry ny alina ry zareo fa tsy nahazo na inona inona. Ils ont pêché pendant toute une nuit, mais ils ont rien eu. Maraina ny andro kify tanteraka Petera sy ny namany. Le matin venu, Pierre et ses amis étaient très découragés. Dia voalaza amin'ny baiboly hoe nanadio ny aratony ry zareo ny maraina fa andeha ody tanapolo any amin'ny tokantranony. Et selon la Bible, ils étaient en train de nettoyer leur filet car ils vont rentrer à la maison sans rien. Tao anatin'izay indrindra no nandalo teo amin'ny Petera sy ireo ekipa Jesosy Kristy. Et c'était à ce moment que Jésus était passé devant Pierre et ses équipes. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera omeo any lakanao ho ampiasaiko hitoriko teny Andriamanitra amin'reto voaka be dehibe manaraka ireto. Et Jésus a dit à Pierre, prête-moi ta barque pour que je puisse annoncer l'évangile. Dia tsy salasala Petera nanolotra ny fananany mba ho ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra. Et Pierre n'a pas hésité à donner ses biens pour servir Dieu. Rehefa vitany nampiasain'i Jesosy an'ilay lakana Et quand Jésus a fini d'utiliser la barque, dia niantso a Petera indray Jesosy. Jésus a appelé Pierre à nouveau. Manatonahy ianao ry Petera. Pierre, viens près de moi. Zao no teniko aminao ry Petera. J'aimerais te dire quelque chose, Pierre. Fantatra fa manana problema ianao. Je sais que tu rencontres un problème. Tena manana problema ianao. Je sais que tu rencontres un grand problème. Fa ekeo zay lazaiko aminao. Mais obéis juste ce que je vais te dire. Mandehana indray miverina manarato ianao. Va retourner pêcher Ary atsipazo any amin'ny lanidalina ny aratonao. et jette ton filet dans les profondeurs. Fa zao ny vaovao mahafaly ambarako aminao azo trondro be dehibe ianao. Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, tu vas avoir beaucoup de poissons. Rehefa nandray an'izany Petera dia nanazava izy fa impossible ny mbola hiverenany anarato indray. Et quand Pierre entendit ces paroles, il a expliqué à Jésus que ce serait impossible d'aller retourner pêcher. Satria efa niasa nandritry ny alina izy fa tsy nahazo na inona inona. Car c'est déjà pendant toute une nuit qu'ils ont pêché, mais ils n'ont rien reçu. Fa ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra dia hoe ataovy zay asainy ataonareo. Mais la chose qui était importante pour Dieu, c'est de faire ce que Dieu dit de faire. Dia tamin'ny farany tonga sana ihany Petera ka niteny an'izao teny zao. Et finalement, Pierre a dit cette parole. Hoy izy kanefa tompo no ny teninao dia alatsaka any ny arato. Il a dit, mais par ta parole, je vais quand même lancer le Dia niraisy filet. Petera ilay arato miaraka tamin'ny lakana. Et Pierre a pris le filet avec sa barque Dia lasa izy nakeny amin'ny afovoan'ny ranomasina. et il est allé au milieu de la mer. Dia gaga be ireo namany hoe fa manino Petera no miverina makeny amin'ny ranomasina indray. Et ses amis étaient étonnés. Pourquoi Pierre, il revient à la mer? Rehefa tsy nahazo nandritry ny alina isika dia impossible ny azahoantsika amin'ity maraina ity. Puisqu'on n'a pas eu de poissons durant toute la nuit, ce serait impossible qu'on va avoir des poissons ce matin. Kanefa fantatry reto nama Petera hoe io lehilahy io no mibaiko azy niresaka taminy hoe miverena manarato. Zay mahatonga Petera lasa miverina nanarato indray. Mais les amis de Pierre savent que c'était après que Pierre a parlé à cet homme-là qu'il a décidé de revenir pêcher.
ka rehefa nataony petera tamin'ny fony rehetra zany rehetra zany dia ho amin'ny baiboly hoe nahazo trondro be dia be mihitsy izy. Et quand Pierre a accompli la parole avec tout son cœur, la Bible dit qu'il avait eu beaucoup de poissons. Ary voalaza amin'ny baiboly azy fa noho ny abetsan'ny trondro azony dia efa nisy rovotra niarato. Et selon la Bible aussi, il est dit que puisqu'il avait eu beaucoup de poissons, son filet s'était un peu déchiré. Zany no antony natoka petera niantso amin'ireo namany hoe avy ampio aho. Et c'est la raison pour laquelle Pierre a appelé ses amis, viens, aide-moi. Ka rehefa tonga teo a petera ireo namany dia ho amin'ny baiboly hoe feno avokoa lakana anankitelo zay nentin'ireo namany. Et quand les amis de Pierre se sont rapprochés de Pierre, la Bible dit aussi que leurs barques ont été remplies de poissons également. Inona moa tiako ambara amintsika rehetra rehefa malala? Où est-ce que je vais en venir, chère Église? Tena mpamaolana Jesosy. Jésus résout vraiment des problèmes. Tena mpamaolana Jesosy. Jésus résout vraiment les problèmes. Ny vaovao mafaly zany amin'ity androandroany ity dia izao. La bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que Miaraka amintsika eto Jesosy mpamaolana. Jésus qui résout les problèmes est avec nous. Eto izy hamany ny olana rehetra zay misy amintsika isam-batan'olona. Il est avec nous pour résoudre tous les problèmes. Tahaka ny namahany Jesosy ny olana tao amin'ilay mpivady vao. Tahaka ny namahany Jesosy ny olana tamin'ny Petera no hamahany ny olana misy amintsika rehetra tonga eto. Comme Jésus a résolu les problèmes des jeunes mariés à Capernaum, comme Jésus a résolu le problème de Pierre et ses amis, Jésus va aussi résoudre tous nos problèmes. Tsy fantatry hoe inona ihany koa ny olana misy eo fiainanao amin'ity androandroany ity. Je ne sais pas quel genre de problème tu rencontres dans ta vie aujourd'hui. Olana ara-tokantrano ve? Peut-être que c'est un problème de foyer. Olana ara-panambadiana ve? Peut-être que c'est un problème dans le mariage. Olana ara-bola ve? Peut-être que c'est un problème financier. Olana ara-pivelomana ve? Peut-être que c'est un problème dans ta vie. Olana ara-kasa ve? C'est peut-être un problème dans ton travail. Sa olana hafa mihitsy no misy eo amin'ny fiainanao. Où tu rencontres un autre sorte de problème. Amin'ity androandroany ity hoe sorony Jesosy daholo zany ny olana rehetra misy amintsika izany. Aujourd'hui, Jésus va éradiquer tous ces problèmes-là. Amafisiko hatrany hatrany ry havana malala. Et je redis encore et encore, chère assemblée, Fa naharetina io. que ce soit des maladies, Na olana io. que ce soit des problèmes, Efa vonona Jesosy amin'ity androandroany ity anasitrana anao zay marary. Jésus est très déterminé aujourd'hui pour guérir les malades. Averiko indray le teniko hoe na iza ny isa marary tonga eto dia hositrany Jesosy amin'ny fomba mahagaga. Je redis encore, qui que ce soit qui est malade ici aujourd'hui, Dieu va les guérir d'une façon miraculeuse. Isoraka n'Andriamanitra tamin'ny maraina teo zao. Nous remercions Dieu parce que ce matin, par exemple, Nisy vehivavy anankiray narenina ny sofina anila. il y avait une femme qui était sourde d'une oreille. Efa ela no narenina ny sofina. Elle n'entendait pas depuis longtemps, Fa tao anaty fotoam-pivavana tamin'ny maraina teo dia lasa nandre ny sofina. mais durant le culte de ce matin, elle entendait. Anao zavatra lehibe mihoatra n'izany amintsika rehetra eto izy. Et Dieu va encore faire de plus grandes choses aujourd'hui. Hositrany no iaho ny aretina misy eo fiainanao. Dieu va guérir toutes les maladies dans ta vie. Efa vonina ihany koa izy hamany ny olana rehetra misy amintsika. Et il est déjà aussi prêt à résoudre tous tes problèmes. Tsy misy olana tsy hovany Jesosy androany. Qu'il n'y ait pas de problème qui soit irrésolvable par Dieu aujourd'hui. Tena hoporofony fa mpamaolana Jesosy. Jésus va vraiment prouver qu'il résout les problèmes. Ankoatran'izany vonina ihany koa Jesosy ny hitondra fitahiana lehibe ho antsika rehetra. Mais à part cela, Jésus est aussi prêt pour nous apporter une grande bénédiction. Satria efa niteny toy izao tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Car Dieu a déjà dit ceci à Abraham. Ka ny olona mino Jesosy dia ho tahina tahaka ny Abrahama. Et tous ceux qui croient en Jésus seront aussi bénis comme Abraham. Tena ho ataon'Andriamanitra mety be ny fiainanao amin'ity efa-bolana melon'ny amarana ny taona ity. Et durant ces 4 mois, ta vie sera vraiment merveilleuse. Tena ho ataony zany ry havana. Dieu va vraiment accomplir cela. Tsy misy fisatavan'olona ao amin'Andriamanitra. Dieu ne fait pas de distinction. Voalaza amin'ny Galatiana toko fahatelo andimy fafito amby roapolo ka hatramin'ny andimy fasy amby roapolo. Car il est écrit dans Galates chapitre 3, verset
fa zay andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa 6 amby roapolo versets 27 à 29. fa zay rehetra toko amin'i Jesosy dia ho baiboly hoe nomena titre hoe taranaki Abrahama izy. Car tous ceux qui sont en Christ, ils ont reçu le titre de descendants d'Abraham. Tian'Andriamanitra mara amin'izany dia hoe rehefa notahiko i Abrahama dia ho tahiko ihany koa zay rehetra taranaki Abrahama noho ny amin'i Jesosy Kristy. Dieu veut dire que s'il a béni Abraham, il veut aussi bénir les descendants d'Abraham à travers Jésus-Christ. Ho tanteraka amintsika rehetra ane zany Et tompoko. qu'il en soit ainsi pour nous tous. Tsy andalo fotsiny ane dia efa bolana farany ity fa tena ho tahina arabaky teny ianao. Ces 4 derniers mois ne vont pas juste passer, mais tu vas vraiment être béni. Mbola mafisika ihany Et je redis encore et encore fa ny mission Jesosy que la mission de Jésus, dia ny anasitrana ny marary c'était de guérir les malades, anafaka ny olona amin'ny olana mahazo azy pour délivrer les gens des problèmes, ary ny ta ny olona rehetra zay manompo an'Andriamanitra velona. et aussi de bénir tous ceux qui servent le Dieu vivant. Mazava be keny voalaza ao boky Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo andininy faheniny. Ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28, versets 6 à 7 est clair. Hoy ny baiboly hoe ho tahiny ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. La Bible dit que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dia mbola manamafy azany ihany koa ny voalaza ao amin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo. Et au verset 8, confirme encore cela. Andidy fitahiny ho aminao Jéhovah amin'ny fitoeram-barinao. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, Andidy fitahina ho aminao Jéhovah amin'izay rehetra ataony tananao. l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Ary tahianao izy any amin'ny toerana rehetra zay misy anao. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mame antoka antsika zany Andriamanitra ho antsika izay manana olana ara-tsakafo. Dieu nous garantit si nous traversons des problèmes, des difficultés dans les nourritures, Zay velan'Andriamanitra andalo an'izany itsony ianao. que tu ne vas plus traverser cela. Ho feno sakafo ao tokantranonao. Ta maison sera remplie de nourriture. Tsy teny fampahirezana omeko anareo fotsiny zany. Ce n'est pas juste une parole Fa encourageante, tena ho ataon'Andriamanitra amin'ny mais fiainanareo. Dieu va vraiment accomplir cela dans ta Ho vie. fisaorantsika n'Andriamanitra andao hiteka Pour faran'izay remercier le maty. Seigneur, acclamons-le très fort. Any boky Korintianina faharoa toko fahavalo andininy fahasivy ihany koa. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 aussi, Dia mbola nilasa amin'ny baiboly la Bible nous dit encore fa ny mission Jesosy dia nitondra ny fiainan'ny olona anana ny ampy. que la mission de Jésus, c'est d'emmener les gens dans la vie abondante. Atao ke vakitsiany baiboly Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahasivy. Lisons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo tonga mahantra noho ny aminareo mba tonga anareo anan-karena anana ny ampy. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous qu'il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ny antony zany rehetrarehetra zany rehefa namalala dia izao. La raison de tout cela, c'est que, Ny antony zao afatra izao dia izao. la raison de cette annonce, c'est que Vonona izy ny anasitrana anao izay marary. Jésus est prêt à te guérir, toi Tsy qui es misy malade. avahana fa hositrany daholo izay rehetra marary toka eto. Quiconque qui est malade, ils seront tous guéris. Vonona izy ny amin'ny olana rehetra misy amin'ny fiainanao. Jésus est prêt à résoudre les problèmes dans ta vie. Tsy misy avahana isika fa zay rehetra manana olana manomboka androany dia hovahan'Andriamanitra. Il ne fait pas de discrimination, mais il va résoudre tous vos problèmes. Agamba tsy voava hatramaly ny olana teo amin'ny fiainanao. Peut-être que tu rencontres un problème qui n'était pas résolu depuis hier. Fa amin'ity andro spécial ity dia hovahan'Andriamanitra tokoa. Mais en ce jour spécial, Dieu va résoudre tes problèmes. Ary araky ny efa nambarako taminareo teo dia tsy andalo fotsiny
zao efa bolana melony amarana nataony izao. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ces 4 derniers mois de l'année ne vont pas juste passer en vain. Amin'ny anara Jesosy ho tahina tokoa ianao. Mais au nom de Jésus, que tu sois vraiment béni. Ho ataon'Andriamanitra mety ny ataonao. Dieu va bénir tout ce que tu vas Ho entreprendre. ataon'Andriamanitra lavrary ny dianao. Et Dieu va bénir aussi. Amin'ny anara Jesosy Tout ce que tu ho vas tanteraka izany. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Ho soratsika l'Andriamanitra andao hiteka mafy isika. Pour remercier le Seigneur, acclamons-le très fort. Fa ny condition lehibe indrindra andraisana zany fahasoavana izany dia ity. Mais la plus grande condition pour pouvoir recevoir cette grâce, c'est que Mila manana finoana isika rehetra tompoko. il faut que nous tous qui sommes ici, nous ayons la foi. Mila manana finoana ianao fa vitan'i Jesosy ny manasitrana anao zay marary. Tu dois avoir la foi que Jésus est capable de guérir les malades. Asa mameatran'Andriamanitra ianao fa azo sitanina 100% ny aretinao. Ne limitez pas Dieu, mais Dieu peut vraiment guérir ta maladie à 100%. Azon'Andriamanitra sitanina 100% ny aretinao. Dieu est capable de guérir ta maladie à 100%. Manana finoana fa ai Jesosy ny mamany ny olana misy eo aminao. Et la foi que Jésus sait résoudre les problèmes dans ta vie. Tena vitan'i Jesosy ny mamany ny olana rehetra misy. Jésus est vraiment capable de résoudre tous les problèmes existants. Averiko indray hoe na olana ara-tokantrano na olana ara-panambadiana. Je redis encore que ce soit les problèmes de foyer, que ce soit les problèmes dans le mariage, Na olana ara-bola na olana ara-pivelomana. que ce soit des problèmes financiers ou des problèmes dans ton entreprise, Na olana ara-kasa que ce soit dans ton travail na olana hafa akoatran'izany. ou d'autres problèmes. Vitan'i Jesosy ny mamaha zany zao dia zao ihany. Jésus est capable de résoudre tous ces problèmes en Tena hoe cet soriny instant aminao même. zany ry havana. Et il va vraiment retirer tous ces problèmes de ta Maro vie. antsika zao manana olana amin'ny fidiran'ny mpianatra. Plusieurs d'entre nous ont des problèmes pour la rentrée des... Tsy mahita fomba mahana ny élèves. olana ianao. Et tu ne trouves pas un moyen pour pouvoir Fa résoudre ton nentin'Andriamanitra eto anao problème. mba ho vonjena ho afaka amin'ny olana. Mais Dieu t'a emmené ici pour qu'il puisse te sauver de ces problèmes. Vitan'izany raha manana finoana ianao. Il peut faire cela si tu as la foi. Ary tsara ihany koa nge ity tantarako aminareo ity e. Suivez bien aussi cette histoire que je vais vous raconter. Dia ilay voalaza tao amin'ny Marka toko faharoa. Ce qui était déjà écrit dans Marc chapitre 2. Tantarain'ny Baiboly fa nisy lehilahy anankiray marary ny aretina paralysisy. La Bible raconte qu'il y avait un homme qui était paralysé. Efa nanao zay azo atao ry zareo nitsabona tena fa tsy sitrana mihitsy. Ils ont déjà tout fait pour être guéris, mais c'était en vain. Efa nataony daholo sy azo natao rehetra fa tsy netsitrana ty lehilahy marary ity. Ils ont fait tout leur possible, mais cet homme ne pouvait pas être guéri. Dray andro tonga tao anatin'izy ireo ny finoana fa Jesosy irery ihany no mahay manasitrana ny aretina. Mais un jour, la foi est venue en eux et ils se sont dit que seul Jésus peut guérir la Atao maladie. dia fakitsika ny Marka toko faharoa andininy fahatelo sy ny faefatra. Lisons un peu ce qui est écrit dans Marc chapitre 2, versets 3 et 4. Ary nisy nanantona ny totriny anankiray marary ny paralysisa hoe ho aminy zay ny olanjay ny efa da. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy no ny abetsany vahoaka dia nanesorany tafitrano ny toeran'i Jesosy ka no ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana zay nandriny ilay marary ny paralysisa. On vint lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Tao amin'ity lehilahy malemy ity sy ny havany ny finoana fa Jesosy no mahafaka azy amin'ny aretina paralysisy. La foi qui dit que Jésus peut guérir un paralytique était dans cet homme paralysé et ses amis. Ary zany no antony natoka azy ireo niala tany atokantranony. Et c'est la raison pourquoi ils ont quitté leur maison. Tao amin'ireto efa ta fianakaviany ihany koa ny finoana fa Jesosy ihany no mahasitrana ny havany zay marary ny aretina paralysisy. La famille de l'homme paralytique avait la foi que seul Jésus peut guérir un paralysé. Tena tao amin'ireto olon'ireto ny finoana. Ils ont vraiment eu la foi.
zany no antony natoka azy ireo niala tany tokantranony mba hanatona Jesosy. Et c'est la raison pour laquelle ils ont quitté leur maison pour venir vers Jésus. Tena no tantarahan'izy ireo le teny Jesosy Matthieu toko fairaika ambin'ny folo dia fahavalo amby roapolo. Ils ont vraiment accompli ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11, Verset 28. verset 28. Hoe mila miala eto amin'ny tanànantsika isika ka manatona Jesosy. Qui dit que nous devons quitter notre ville pour aller vers Jésus. Ka rehefa tonga tao amin'ilay toerana nisy an Jesosy reto fianakaviany reto Et quand cette famille était arrivée dans l'endroit où était Jésus, dia verevitra tanteraka satria impossible ny afahana mitondra an'ilay havany marary amin'ny alalan'ny farafara makeo ampovoan'ny Jesosy, makeo amin'ny Jesosy. et il ne savait plus quoi faire parce qu'il n'avait pas d'issue pour amener l'homme paralytique avec son brancard auprès de Jésus. Feno olona be mihitsy ny trano tamin'izany hatreny ambaravarana. Parce qu'il y avait une grande foule dans la maison, même au devant de la porte. Fa noho ny finoana nananan'ireto fianakaviany reto dia nanapa-kevitra tahaka izao ry zareo. Mais grâce à la foi que cette famille a eue, ils ont pris cette décision. Andao isika hiakatra eny ambony tafitrano hoy reto fianakaviany reto. La famille s'est dit, viens, on va monter sur le toit Dia hoe sorontsika ny tafo. et on va découvrir le toit. Tsy fantatra hoe tafiry no nesorony tamin'izany. On ne sait pas combien de tôles ils ont enlevé. Dia nampidiny izy ireo tamin'ny alalan'ny tady ilay havany marary. Et ils ont fait descendre l'homme paralytique à travers une corde. Nalatra tsy moramora nanoloanan'i Jesosy. Et ils ont fait descendre petit à petit devant Jésus. Nanao an'izany reto fianakaviany reto satria tao amin'ny finoana fa Jesosy irery ihany no mahasitrana ny havany. Cette famille a fait cet acte parce qu'ils ont eu la foi que seul Jésus peut guérir son bien-aimé. Ry havana malala manalika izao fotoana lehibe izao. Et chère Église qui assistait à ce culte, Mila manana finoana tahaka ny lela marary paralysisa sy reto fianakaviany reto isika tonga eto. nous devons aussi avoir la foi comme la foi qui était dans cet homme paralysé et sa famille. Mila manana finoana ny hositranina. Nous devons avoir la foi d'être guéris. Mila manana finoana no hafahana amin'ny olana. Nous devons avoir la foi d'avoir des résolutions de nos problèmes. Mila manana finoana ny hotahina amin'izao efa bolana farany melona maranana ny taona izao. Nous devons avoir la foi pour être bénis durant ces 4 derniers mois. Satria miankina amin'ny finoana ananantsika ny hetsika lehibe ataon'Andriamanitra. Car Dieu va agir à travers notre foi. Fa raha ny voalaza amin'ny Baiboly sy zava-misy no dinihana. Car selon la Bible, selon la Bible et selon ce qu'on voit, Efa vonina Jesosy zay miaraka amintsika eto anasitrana ny olona rehetra marary. Jésus qui est déjà parmi nous, il est prêt à guérir tous les malades. Efa vonina Jesosy zay miaraka amintsika tonga eto mba hamany olana. Jésus qui est parmi nous est déjà déterminé à résoudre tous les problèmes. Efa vonina ihany koa Jesosy zay miaraka amintsika eto hitahy atsika ao anaty dia efa-bolana ity. Et Jésus qui est parmi nous est déjà prêt à nous bénir durant ces 4 derniers mois. Tsy efa hainareo ve le teny nataon'i Jesosy tamin'ny lay vehivavy anankiray atao hoe Marthe. N'avez-vous pas déjà entendu ce que Jésus a dit à la femme appelée Marthe? Tantara hafa matsy ty tantarako aminareo ity. C'est une autre histoire que je vais vous raconter. Tonga teo amin'ny fasana nandevenana ny Lazarosy Jesosy sy ny mpianana tamin'izany andro zany. Jésus et ses disciples étaient arrivés au tombeau où il y avait Lazare. Ary niaraka taminy ihany koa ny fianakaviany maty. Et avec eux, il y avait la famille du défunt. Ny antony Jesosy nakeo amin'ilay fasana nandevenana ny Lazarosy dia ny hoe ho velomina Lazarosy ho atsakana maty Lazarosy. Et la raison pour laquelle Jésus était venu au tombeau, c'était pour ressusciter Lazare. Efa tena vonina be mihitsy Jesosy. Et Jésus était déjà prêt. Zany no antony tonga Jesosy ny teny hoe esory ny vato, Et c'est pourquoi il a dit, on lève la pierre. esory ny varavarapasana. On lève la pierre tombale. Raha nandray zany ny fianakaviany maty dia zao ny teniny. Et quand la famille du mort a entendu cela, ils ont dit, Mpampianatra impossible ny anokafana varavarapasana. Maître, ce serait impossible d'ouvrir la pierre tombale. Satria efatrandro zay no nandevenana Lazarosy. Parce qu'on l'a déjà enterré depuis 4 jours. Efa maimbo izy zao, Il pue déjà. efa vaky ny kibony. Son ventre a déjà explosé. Dia ahoana Jesosy
tamin'ireto fianakaviany reto. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à cette famille? Voalaza zany ao amin'ny jaona toko fairaka ambin'ny folo andiny faefapolo. C'est écrit dans Jean chapitre 11 verset 40. Nitodika manokana tany amin'ny Marta le fianakaviany maty Jesosy. Jésus s'est adressé spécialement à Marthe qui était une famille de morts. Marta, tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu vas croire, tu verras la gloire de Dieu? Tiako ambara amintsika rehefa malala rehefa mitoetra amintsika finoana dia tsisy zava-magaga tsy hitranga izany. J'aimerais vous dire que si la foi est en vous, il n'y aura pas de choses miraculeuses qui ne va pas se passer. Averiko indray fa na inona retina misy aminareo na karazany manahoana na karaza manahoana spécial ty androandroany ity hositrana ianao zay marary. Je redis qu'aujourd'hui, quelle que soit ta maladie, c'est un jour spécial, tu vas vraiment être guéri. Ataoko fa nataon'Andriamanitra mpitombo finoko le vehivavy tamin'ny maraina teo hoe narenina ny sofina anila kanefa toa anaty fotoam-pivavahana teo dia lasa nandray ny sofiny. Je sais pertinemment que Dieu veut augmenter ma foi à travers le témoignage de la femme qui était sourde ce matin. Ary zany no antony matoka manam-pasahina miteny hoe ho sitrana avokoa ianareo rehetra zay marary tonga eto. Et c'est pour ça que j'ose encore dire que vous tous qui êtes malades, vous allez vraiment être guéris ce matin. Fa ny condition fotsiny dia hoe manana finoana ianao. Mais la condition, c'est que tu dois avoir la foi. Manana finoana ianao. Tu dois avoir la foi. Raha manana olana ihany koa anao dia mbola mafisiko fa tena vita Jesosy mamany olana. Si tu rencontres des problèmes, je redis encore que Jésus est capable de les résoudre. Tsy ianao nina many olana hatramin'izay. Tu ne savais pas comment résoudre tes problèmes avant. Hatramin'ity androandroany ity ianao tonga eto mbola mipetraka le olana. Et jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où l'on parle, le problème existe encore. Fa spécial ty fotoana ity ho ahafahan'i Jesosy amin'izany olana zany ianao. Mais ce moment est vraiment spécial. Jésus va résoudre ces problèmes-là. Aza mametra ny herin'Andriamanitra ianao. Ne limitez pas la puissance de Dieu. Aza mametra ny herin'Andriamanitra Ne ianao. limitez pas la puissance de Dieu. Tsy voalazako va ho Jesosy fa raha mino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dia mitovy amin'izany ihany koa ao anatin'ity efabolana ity ho iaho tena hitahantsika Andriamanitra. Et pareil, je vous dis que durant ces 4 mois, Dieu va vraiment vous bénir. Tsy ianao hoe amin'ny fomba ahoana re no hitahin'Andriamanitra ahy e. Tu ne sais pas de quelle manière Dieu va te bénir. Fa ny anjaranao ny manana finoana hoe zay ny tena ny mpanompon'Andriamanitra dia zay no tanteraka eo amin'ny fiainako. Mais ta part, c'est juste de croire. C'est ce que le serviteur de Dieu a dit. Donc, c'est ce qui va se passer dans ma vie. Fa ankoatran'izany zao ihany koa ny teny natao Jesosy tamin'ilay lehilahy malemy tamin'ilay lehilahy marary paralysisa mba tonga azo sitrana. Mais à part cela, Jésus a aussi dit une parole à l'homme paralysé pour qu'il soit guéri. Ankoatran'ilay finoana hitan'i Jesosy fa nananan'ireto olona marary reto. À part la foi que Jésus a vue dans cette personne malade, Dia ho Jesosy tamin'ny lay lehilahy marary. Jésus a dit à l'homme paralysé, Anaka voavelany heliko ao. cher fils, tes péchés sont pardonnés. Ary ny teny toy izao ihany koa izy eo amin'ny andiny fairaka ambin'ny folo hoe mitsangana beto mifandrianao mandeha namody. Et au verset 11, il a aussi dit, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Mila famelan-keloka mantsy ity lehilahy ity vao tena omen'Andriamanitra 100% fanasitranana. Cet homme a besoin d'avoir été pardonné avant qu'il ait reçu la guérison. Ka amin'ity androandroany ity ho anareo izay marary ho anareo izay manana olana. Aujourd'hui, vous tous qui êtes malades, vous tous qui rencontrez des problèmes, Ho anareo izay miandrandra n'ilay fitahina lehibe ao anatin'ny efa-bolana. vous tous qui espérez la bénédiction durant les 4 derniers mois, Zao ihany koa ny teny nataon'i Jesosy aminareo voavelany helokareo rehetra. Jésus vous dit également, vos péchés sont pardonnés. Voavelany helokareo Vos rehetra. péchés sont pardonnés. Asa vela hiapanganao intsony devoly. Ne laissez plus le diable vous tourmenter. Na inona mety ho fatsoana vitanao teo aloha. Mais quelles que soient vos fautes auparavant, Raiso amin'ny fonao sy amin'ny finoana zao teny zao. reçois de tout ton cœur et avec foi cette parole. Fotoana miavaka ty fotoana ity. Ce moment est un moment Voavelany spécial. heloka ao.
tes péchés sont Faut pardonnés. vera ny alokao. Tes péchés sont pardonnés. Mety halositrana ianao. Tu mérites d'être guéri. Mety hoafana amin'ny olana Tu ianao. mérites d'avoir des résolutions Merde, dans tes nous taillons, problèmes. Yana. Tu mérites d'être béni. Asiateka mafy be. Acclame fort pour le Seigneur. Dia hoy ihany koa Jesosy tamin'ilay lehilahy narary hoe mitsakana be atao amin'ny fandrianao mandehana mody. Et Jésus a également dit à l'homme paralysé, lève-toi et prends ton bancard et retourne chez toi. Androany ihany koa dia hoy Jesosy amintsika rehetra hoe mitsangana ianao. Jésus nous dit également aujourd'hui, lève-toi, Mandehana mody miaraka amin'ny fahasoavana lehibe. rentre chez toi avec la grande grâce. Mandehana mody miaraka amin'ny fahasoavana lehibe. Retourne chez toi avec la grande grâce. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra Tu ianao. verras la gloire de Dieu. Ahita ny asa lehibe Tu ataon'Andriamanitra verras ianao. l'œuvre de Dieu. Andao hiteka mafan'Andriamanitra Acclame ihany. fort pour le Seigneur. Mbola atao mafy ihany ty akao. Acclame encore plus fort. Farany aoka isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Aussi, je vous invite à rendre grâce à Dieu aujourd'hui, Fa tsy misy olona ho avan'Andriamanitra eto. car Dieu ne va pas faire de Fa distinction ny aujourd'hui. isam-batan'ny olona amintsika izay marary tena hositraniny tokoa. Mais chacun de nous qui est malade, ils vont vraiment Ny être guéris. isam-batan'ny olona amintsika izay manana olana tena hovonjeny tokoa. Chacun de nous qui rencontrons des problèmes, ils vont recevoir des résolutions. Ary misy aminareo ao anatin'ny efa-bolana ety dia andray fahasoavana be mihoatra noho izay nihoatra retinareo. Et il y en a parmi vous, durant ces 4 derniers mois, vous allez recevoir une bénédiction abondante plus qu'auparavant. Tsy hoe mampaheranareo fotsiny aho fa zay teny naloaka vavako izay ho hamarin'Andriamanitra ho atao tanteraka aminareo. Je ne vous encourage pas juste, mais Dieu va vraiment justifier les paroles que j'ai dites tout à l'heure. Andao hiteka mafy antobiana isika. Acclame fort pour Seigneur. Zao no ataontsika azy a. Maintenant, nous allons faire Andao cela. hivavaka isika. Nous allons prier. Tena hisaotra an'Andriamanitra. Nous allons rendre grâce à Dieu. Fa tena spécial ho antsika tokoa ty androandroany ity. Car ce culte d'aujourd'hui est vraiment un Tena culte spécial ho spécial pour antsika ty nous. androandroany ity. Ce moment est vraiment spécial pour nous. Ka zay rehetra nambarako teo dia ho tanteraka amintsika zato isan-jato. Et que tout ce que j'ai dit sera accompli dans notre vie à Apetrao 100%. ny fonao ny tananao. Et mets ta main sur ton cœur. Andao hivavaka isika. Nous allons prier. Tena mivavaha ny fonao rehetra. Prie vraiment de tout ton cœur. Mivavaha ny fonao manontolo. Prie de tout ton cœur. Tena mivavaha ianao. Je t'invite à vraiment prier. Sokafo ny vavanao. Dis des paroles. Afaka miteny mafy be mihitsy anao raha mivavaka. Tu peux vraiment parler fort quand tu pries Ho faneho anao fa tena mino ianao. pour montrer que tu as vraiment la foi. Samy manokatra vavany, samy mivavaka izy. Prie, prie de tout ton cœur. Atao avy amin'ny finoana ny vavaka irahantsika manao zao. Prie avec la foi. Raha mivavaka raha na finoana ianao dia ho arak'izay nambarako izay no tanteraka. Si tu pries avec la foi, tout ce que j'ai dit sera accompli dans Amin'ny ta vie. anaran'i Jesosy ho sitrana ny marary rehetra toka eto. Au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris. Ny aretinao amin'ny loha ho sitrana. Les maladies dans la tête, Ny aretinao amin'ny tova hiala. les maladies dans les organes, qu'ils quittent les corps, Ho sitrana tanteraka vatantenanao. que ton corps soit complètement Amin'ny guéri. anaran'i Jesosy zay rehetra manana olana voavonto 100%. Au nom de Jésus, que tous ceux qui ont des problèmes, ils seront sauvés à Ho 100%. voavonto amin'ny fomba mahagaga. Ils seront sauvés d'une manière miraculeuse. Mino fa ho ataon'Andriamanitra izany. Croyez que Dieu va vraiment faire cela sur ta vie. Andriamanitra ray malalo. Dieu notre Père, Andriamanitra ray malalo. Dieu notre Père bien-aimé, Manangana ny tanako eto anatrehanao ao. je lève mes mains devant toi Ary manonona ny fitahiana lehibe ho an'ny olona rehetra toka eto. et je prononce la grande bénédiction pour tous ceux qui sont venus ici Amin'ity aujourd'hui. efa-bolana melonina maranana ny taona ity. Durant ces 4 mois qui vont finir l'année, Manomboka androany
À partir d'aujourd'hui, ho asianao amin'ny olo rehetra ny herin'ny fahasoavanao. tu vas montrer ta grâce et ta bonté sur toutes les Le nambarako personnes. teo ho tahina ny olona rehetra. Comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les personnes seront bénies, Ety ny ataony rehetra que tout ce qu'ils entreprendront auront de succès. ho ataonao zany Andriamanitra. Tu vas vraiment faire cela, Ho Père. ataonao zany Andriamanitra. Tu vas vraiment faire cela, Père. Ny herin'ny fanahy ratsy rehetra Tous les esprits mauvais misabote zany fahasoavan'izy zany. qui sabotent cette grande grâce, Amin'ny anara Jesosy mikiala au nom de Jésus, mikiala partez, mikiala. partez. Ny herin'ny tena aloka mivavako La puissance de la parole que dia j'annonce anakera amin'ny olona tonga eto. aura d'impact sur toutes les Anakera personnes amin'ny qui olona sont tonga ici. eto. Aura un impact sur toutes les personnes qui sont ici. Misaotra Andriamanitra Merci mon Dieu. amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Andaontsika hiaraka anao hira anankiray rehefa avy eo hiverina ihany ao. Je reviendrai après, mais d'abord nous allons faire un chant de louange. raha mety aminao dia andao tao antsika eo am-pitsanganana izany dia hisaotra ny anaran'ny tompo tsika hiderany anaran'ny tompo satria mendrika ny anarany dao ary dao anandratra feo dia hisarana ny anarany tompo Sarana ne narani tupu, sarana ne narani tupu, avicina. Sarana ne narani tupu, sarana ne narani tupu, sarana ne narani tupu, avicina. Ne narani tupu, iniziamo male. Nenarani tupu dia tilikambo mahery Tilikambo mahery Marina maka Voavotsy Nenarani tupu Nenarani tupu Tilikambo mahery Marina maka Voavotsy Narani tupu, tilikambo mahery, Marina maka, voavotsy, narani tupu, tilikambo mahery, Marina maka, Jesosy no anarany tompo Jesosy no anarany tompo
Jesosy no anarany tompo, Jesosy no anarany tompo, avy indrindra. Jesosy no anaranao, Jesosy no anarany tompo, Jesosy no anarany tompo, Jesosy no anarany tompo, avy indrindra. Anarany tompo, tilikambo mahery, ny marina maka, avoavotsy. Anarany tompo, tilikambo mahery, ny marina maka, avoavotsy. Samiary makantoerana fotsika rehetra. Prenez place. Azafady eo tompoko mba tsapakely ny tenanao izy taminareo no narary tsapanao zao fa tena sitrana ianao. Sentez un peu votre corps. Qui est-ce qui était malade et là, il est guéri? Tsapao ny tenanao izy taminareo no narary ndritra teto fa amin'izao fotoana zao eninao fa niala tokoa ilay aretina. Sentez votre corps. Qui parmi vous étiez malade quand vous étiez entré ici et maintenant vous êtes guéri? Zay natsapa fa sitrana izy omey voninahitra Andriamanitra atsaka ny tananao. Si vous avez senti la guérison, levez vos mains. Atsaka ny tananao zay natsapa fa sitrana ianao. Levez vos mains, vous qui êtes guéris. Misy vitsivitsy andreo sitrana ampidiny tanantsika. Il y a parmi vous qui êtes guéris. Dia ny filazana apetrako aminareo dia izao samy meno tsara. La grande annonce, c'est écoutez bien. Amin'ny maha fiangonana kristianina antsika En tant qu'église chrétienne, maniraka antsika Jesosy mandeha hitorina filazantsara. Jésus nous envoie d'aller prêcher l'évangile. Zay rehetra nazy mamaim-poana mila mizara mamaim-poana. Ceux qui ont reçu gratuitement, partagez gratuitement. Aoka andeha par groupe ianareo. Allez en groupe, Nandeha par équipe hoe olona telo na olona efatra. allez par équipe de 3 ou 4, Mandeha ihana mitory vavolombelona. allez témoigner, Mandeha ihana mitory filazantsara. allez prêcher l'évangile. Fa mila antsika mandeha Jesosy manomboka androany. Jésus a besoin de nous dorénavant. Hoy Marie reny Jesosy. Marie, la mère de Jésus, a dit, Ataovy zay sainy ataonareo. faites ce qu'il vous dit de faire. Ataovy zay sainy ataonareo. Faites ce qu'il vous dit de faire. Ary dia arak'izany koa no nataony Petera. Nanao arak'izay nampanaovany Jesosy azy izy. Et Pierre a fait ainsi, il a fait ce que Jésus dit de faire. Mba tokany Lazarosy ho velona sy hitsakana maty dia mila manao zay ampanaovany Jesosy azy ny fianakaviany. Pour que Lazare soit ressuscité, la famille devait faire ce que Jésus a dit de faire. Mba tokany olona marobe hialo anaty famazinana. Pour que la multitude de gens soit enlevée de l'obscurité. Mba tokany fanahy olona ho voavonjy. Pour que les âmes soient sauvées. Satria zany no andrasan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Parce que c'est ça ce que Dieu nous attend Dia mila mandeha isika fiangonana ces kristiana. derniers jours, que nous, les chrétiens, nous devons partir. Mila mandeha ianao. Toi, tu dois aller. Na sambany azanao toka eto mila mandeha. Même si c'est la première fois que tu es ici, tu dois aller, tu dois partir. Fatsapako azy anatsina amin'Andriamanitra ihany isika fiangonana kristiana raha ohatra ka tsy mandeha. Tu auras un reproche devant Dieu si tu ne pars pas. Mino anefa ho fa tena andeha tokoa ianao. Je crois que tu vas vraiment partir. Andao hiteka mafy any tompo isika. Acclamons le Seigneur. Fa ny filazana lehibe dia ity. La grande annonce, c'est Manomboka rapitso alatsinainy. à partir de demain, lundi, Isika ny alatsinainy tous les lundis, dia isy fotoam-pivavana spécial ho tanterana eto. il y aura un culte spécial ici. Omena anarana hoe herinandro magaga. On va l'appeler Semaine de miracle. Zany hoe isika ny alatsinainy manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora maraina. Alors, chaque lundi de 6h à 7h du matin, Dia isy fotoam-pivavana eto. il y aura un culte ici Iarahantsika manatanteraka qu'on va faire ensemble mba tokany herinandrontsika
pour que notre semaine tena ho herinandro ny fahagagana, soit vraiment une semaine de miracle. tena ho herinandro ny fahagagana. Une semaine de miracle. No zany asaina daholontsika rehetra tonga eto. Alors on vous invite tous qui êtes ici. Ianareo ilay tokantrano ihany koa raha kakaiky misy anareo. Vous qui êtes à la maison, si vous habitez près d'ici, Tongava eto isika ny alatsinainy amin'ny enina ora maraina. venez ici chaque lundi à 6 heures. Faranantsika amin'ny fito ny fotoana. On terminera à 7 heures. Efa vita homana zany ianao avy any tokantranonao. Alors tu vas être déjà préparé. Quand Vao tu vita ny sortiras fotoana avec eto ta amin'ny fito maison. dia mandeha miasa ianao. Et après le culte à 7 heures, tu vas au travail. Tsy tokatoka ho azy zay fotoana izay. Ce culte n'est pas un hasard. Fa efa nomanin'Andriamanitra hitodiovana antsika mba ho herinandro magaga tokoa ny herinandrontsika. Mais Dieu a déjà préparé ce culte pour que nous ayons une semaine de miracles. Misy teny toy izany nataon'Andriamanitra. Voici une parole que Dieu a dit. Andramika izaho fa tsara Jéhovah. Venez et essayez parce que Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Zay zany filazana tompoko fa marana ny fotoana isika andao hitsangana. Voici la grande annonce, mais on va terminer le culte. Veuillez vous lever. Hivavaka isika angatany izy hivavaka ho antsika vetrany. On va prier. Seigneur, merci pour ce culte aujourd'hui. Merci parce que c'était vraiment pas un hasard. C'était vraiment un programme que tu as organisé pour nous, que tu as organisé pour nous bénir, pour nous donner ta grâce, pour nous sauver, pour nous résoudre les problèmes et pour enlever toutes nos maladies. Merci parce que tu étais là depuis le début et tu es encore ici, Seigneur. Je proclame la semaine de tout le monde sera une semaine vraiment bénie de toi, une semaine accompagnée de ta grande puissance et une semaine qui est pourvue de ta bénédiction à chaque instant que nous allons vivre, Seigneur. Et à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On a ainsi prié avec action de grâce. Amen. Raha io misaotranao ao. Père,